mizakana mahafokatry ny fatapatapahanjirona ny délestage ny orinasa maro eto amintsika noho izany indrindra dia miaina ny votraka nefa tsy akilany miakatra izay tsy izy ny etra takina amin'ireo orinasa tsy miankana amin'ny fanjakana nandrososikevitra noho izany ny fivondronam-beniny manana orinasa tsy miankana eto Madagasikara manoloana izay olana izay. Misedra olana ireo orinasa tsy miankina malagasy amin'izao fotoana izao manoloana ny olana eo amin'ny famatsiana herinaratra noho ny fahatapahana matidi-piseho. Miteraka fatiantoka eo amin'ny lafiny famokarana ny fahatapahan-jiro izay mampitombo ny sara-pamokarana saingy kosa mampihena ny vokatra azo. Fanalefahana ny olana eo amin'ny orinasa izay sahirana ateraky ny tsy fisian'ny herinaratra io no tolo-kevitra narosony sehatra tsy miankina teo amin'ny ministeran'ny indostria ary ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina androany nandritra ny fihaonana teo amin'ny rotonta. Olana lehibe indrindra ankehitriny dia ny resaka momba ny herinaratra izay napetraka tamin'ny andriamatrominisitra ary ny angaviny izy mba hitatitra izany amin'ny gouvernement. Fanalefahana ny olana amin'ny orinasa izay sahirana zahirana ankehitriny amin'ilay tsy fisian'ny herinaratra. Misy zany proposition fanatonaina rosinay moa isan'izany hoe ohatra hoe TVA jerevantsika hoe tsy taxina zany TVA na ohatra kotra hoe asina incitation fiscale satria moa raha ohatra hoe tsy mandeha ny herinaratra misy tsy délestage mazava ho azy miakatra coût de production midina koa ny vokatra zany hoe zany farantaona zany BDB zany angambany mety misy asy dépôt de bilan BDB ny orinasa indrindra no asake zany mety tsy mandroso dia hoe inona zany mba hoe contrepartie de proposition naita ministre zany hoe incitation fiscale. Faharoa manaraka zany resanay teo koa ny momba ny hoe ny fiaraha-miasa satria BDB manko hoe naomby zany ny fiorana ataontsika tamin'ny taona lasy francophonie commerçant maromaro taty ny turc avoangana koa dia tsara zany mba fampidinidinika ihany hoe mba jerena ina ny tombontsoany orinasa malagasy. Nandritra ny fihaonana ny raha ny ministeran'ny indostria sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina miaraka tamin'ny ny sehatra tsy miankina androany dia nanambara ny ministra fa hotoizina ary ho hatsaraina trano ny fiaraha-miasa eo amin'ny rotonta. Nanambara ity farany fa ny sehatra tsy miankina no miteraka fampandrosoana sy mampitombo ny ari-karena. Anisan'ny zava-dehibe moa ny fampiresahana tohitony ary izay moa ametrahana foana atao amin'ny ministera hoe ny privé ny mampiodina ny orinasa ny privé ny mampisy ny fiari-karena amina firenena anankiray ary tsara ny fanantony ary fampiresaka araka voalazan'zareo teo tsara ny fiaraha-miasa tamin'ny taona lasa betsaka ny vokatra mahafinaritra izy zavatra izay hotohizana zay fiaraha-miasa zay zany rehefa misy ny fiaraha-miasa ohatra mitony ary zay moa zany azadina misy foana ny zavatra tsara misy ny zavatra mbola hoe arenina atsaraina ary zay no mahazava-dehibe ny fampiresahana ohatr'izao ary isorako antsarena satria matotonga aty zareo mbola mametraka zay fahavononana fiaraha-miasa zay zany azadino zay fifampitokisana eo amin'ny fitondram-panjakana sy ny sehatra tsy miankina zay. Nanamafy koa ireo avy amin'ny sehatra tsy miankina fa tokony ho jerena akaiky ny mahakasika ireo entana miditra eto Madagasikara mba hitsonjovana ny indostria ato anatiny.